Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika sambany teo amin'ny tantarany baolina lavalava ty Afrika no nisin'ny fifaninanana fedinan'ny tompontakany Afrika sokady zazavavy ho an'ny rugby lalaovin'olona 5 na ny rugby 15 zany ireo firenena efatra sangany eto Afrika amin'ny rugby vehivavy no hiatrika ity fifaninanana andiany voalohany ity hoentina aminao ao anatin'ity fanazavana ity ny andinindininy izay lalao izay. Sambany teo amin'ny taranja baolina lavalava eto Afrika no nisin'ny fedinan'ny tompondaka ho an'ny sokajy vehivavy ho an'ny rugby 15. Firenena efatra sangany indrindra eto Afrika no hiatrika aty andiany voalohany amin'ity fifaninanana ity dia zareo avy atsy Afrika atsimo mpampiatrano ny fifaninanana Kenya, Uganda ary Madagasikara. Ho tanterahana manomboka ny 12 Aogositra ka hatramin'ny 17 Aogositra 2024 ity fifaninanana ity tafiditra ihany koa amin'ny fedina tapakila andehanana amin'ny fedinan'ny tompondaka eran-tany any Nouvelle-Zélande amin'ny taona 2022. Ho an'ny rugby 7 sokajy vehivavy kosa indray dia andeha andrato roa lalao ara-pirahalainy any Japon izy ireo ny 12 Jona izao. Hiatrika fifaninanana izay andraisana firenena maromaro anjara izy ireo. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fifanana izay iarahan'ny mpilalao malagasy amin'ny zareo japonais. Izany rehetra izany hoy Andriamatora Kotomara Marcel dia tafiditra amin'ny fanomanantena ny Maki mialohan'ny niatrehan'izy ireo lalao iraisam-pirenena isan-karazany. Misy 12 délégation nakany 12 amin'ireo ny mpilalao. Ho an'ny faninanana eto toerana kosa indray dia anomboka ny 20 Mei izao ka hatramin'ny 2 Jona 2022 ny faninanana ho an'ny elita régional ety toerana iakarana amin'ny elita fédéral. Mizara vondrona telo amin'ny faritra telo samihafa ny faninanana. Eto Maramanga no ifanitsana Fahakazomanga 3e Fahaimbala Voisotry ary Alaotra Mangoro. Any Betsiboka kosa Dianasy Tasy ary ny Papetrano. Ao Fianaratsoa dia Iatsimo Andrevana sy Mahatratra Ambony ary Amoro Mani.